SPM tonga eto amin'ny salon des étudiants andiany taona 2016. Tao alohan'ny fivoahan'ny baccalauréat dia betsaka ireo ankizy izay mitady sy mieritreritra ny hoaviny. Ny SPM dia tonga foana eny amin'ny salon izay misy no miantony manantona izay ireo ankizy ireo ahafahany manampy azy sy mampafantatra azy fa misy ny zava-tsoa maro be izay afaka omenay azy eto anivon'ny SPM. Dia zay no ahatongavana eto. Mikasika ny fivoarana dia SPM dia tsy mitsambo loatra isan'andro na eo amin'ny resaka infrastructure, na eo amin'ny qualité an'ny fampianarana, na eo amin'ny qualité matériel pédagogique izay hoentinay. Manaraka izany dia ny mpianatra SPM dia tsy manana olana eo anatrehan'ny fitadiavana ny asa satria dia raha zohina ny ara-tantara dia sy ny firesaka ny tompona ndraiky fa dia miresaka aminay any amin'ny orinasa dia izy ireo mihitsy miara-no mitady ny mpianatra ny SPM satria azo lazaina fa qualifié tsara ny mpianatra izay mivoaka eto ary hoentin'ny zareo tena mampandroso tsara ny orinasa izay sahan'ny zareo ny mpianatra izay mivoaka eto. Maro ny mpianatra SPM izay na manao fianarana ny ivelany manao ny troisième cycle na ny mitady asa any dia maro eo amin'ny sécurité BNN na miresaka organisation internationale zany na ny amin'ny orinasa lehibe any Bita. Mpianatra isan-taona dia tsy maintsy manao fikarohana ary ny voka-pikarohana dia manentana trano foana izahay mpianatra manao ny étude économique sy ny étude financière. Zany hoe étude économique zany dia mazava ho azy misy tombona firenena ny zavatra anankiray izay ataony ka anisan'ny tsaranay ny tetikasa izay avoakany zareo izay résultat économique hoentin'izay voka-pikarohana izay.